fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity amin'izao alarobia ariva izao. Mirabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao Sinezy ary miraba koa andreo mpiantsika amin'izao takarivo izao. Ny anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity Frank Ramarson makasika ny anivon'ny gouvernemanta, ohatra ny fitakin'ny eo anivon'ny TGV zany ny tokony anesorana ny ministry ny Arena Kibontany Ramatoa Daniela, io ihany koa ny fangatany Ankolafy Ravalomanana ny anoloana ny ministry ny fitsinjaram-pahefana Ramatoa Rifina Tsiranana ary soloana ny Girivo Andrianarisoa. Ino avokoa no ambadika zany rehetrarehetra zany. Heritontsika izay nanao siniany tondrotra ary tazany zao fa misy zany karazana ataontsika fandovana eo amin'ny lafin'ny sikira mijery ireo zay ataontsika hoe sikira zany zay mahazo an'ireo ministra anankiroa zay tatavin'ny soronao dia ny anankiray TGV moa zany zao dia hoe Ramatoa Daniela zay natolotsy ny mouvance zareo zany a dia hoe resaka voalohany indrindra resaka discipline zany. Tsy manaraka an'izay hevitry ny Front des Amis maniratsira n'izay paiky ny Front des Amis. Ny zavatra hita amin'izay dia tsikaritra ihany. Izy zany no lehiben'ny gouvernement amin'izay. Le filohan'le mouvance sa le ministre sa raha tsy manantona ny sitrapon'ny lehiben'le mouvance satria hitako zany fa anatin'izay na dia misy ary le solidarité gouvernementale zay ataon'ny premier ministre amin'le ministre dia misy io zany ao anatin'le antokona zay nanolotra azy mikataka amin'ny fanovana azy. Tahaka izany koa zany ny mouvance Ravalomanana zany dia fa ela-dela zany zareo hoe nangataka fanovatoetra na ministry ny fanaparam-pahefana efa ela koa zany hoe betsaka ny zavatra ohatrany totsy mandeha ohatrany hoe reny resaka tany tuireny sofialy hoe fanovana be ny tanàna nisy koa zany tsy fandoavana ny volan'ny lehibe bokotany amin'izao fotoana izao etsetsetsetra dia hita zany fa misy zany ao anatin'le ministère ny fanaparam-pahefana zany dysfonctionnement ozytika. Eo zany no mipetraka ny raharaha hoe zay no hitan'ny mouvance Ravalomanana fa tsy mety. Ireo zay tsikira lazain'ireo ve zay hitatsika dia tsy hitan'ny lehiben'ny gouvernemanta zany. Io zany no karazana asosika lazaina hoe tsy vigilant ve zany ny lehiben'ny gouvernemanta amin'izany toe-dara zany satria zany zao dia misubir pression ny mouvance zany an'olon'le tsy io le hoe fanatanteran'le tondrotra dia hoe ny mouvance ihany zany mangataka ny fanesorana ny olo aminy dia manolo amin'ny olona aveo aminy zany. Zany hoe tsy afaka miteny zany ny filohan'ny TTZAMITA sy ny chef gouvernement fa raha olona ray moa natolotra solony dia mazava ho azy fa tsy maintsy zany hoe manantanteraka zany ny lehiben'ny transition sy ny lehiben'ny gouvernement. Fanazana zany hita taratra zany le hoe tsy firindrany le fiaramitantana na ny anivon'ny Ankolafy ihany koa manana olana ihany koa. Tsy azonao lazaina zao tsy mirindra satria zany mety mifanaraka zany ny zoro lehibe satria hitatsika ihany zay nisy fianambarana zao tatoato dia milaza hoe mitovy hevitra ny filohan'ny TTZAMITA sy ny filohan'ny gouvernement satria manay ny filohan'ny gouvernement ohatra ny filohan'ny TTZAMITA amin'le izy nanao communiqué momba le andramena tanao tsara zany zao fa voatery zany izy mirahalahy mifanaraka satria tsy maintsy tafajanona raha misy ataontsika tsy fanarana amin'le tondrotra dia tsy maintsy ataontsika hoe tsy mifanaraka zany amin'le zavatra tadavina amin'ny hoe fanatanterahana azy ary manaraka izany koa dia hitanao ihany tsy nesy fa hiditra amin'ny lafin'ny fividianantsika. Ny zavatra mahagaga fotsiny dia hoe nisy marina ve le fifanarana miafina tandrematoa Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina zay foana zany zao no resahana tatoato ny lehibe ny ataontsika hoe Ankolafy Ravalomanana Mamakotao Ravelo ny teny an'io. Andriamatoa Andry Rajoelina moa dia ny teny hoe tsy manaiky tsony izy fifanarana politika ataonao hoe condition le famoahana an'le teti-bolan'ny fifidianana zany. Io havatra anankiray io zany tsara resahana any satria zay ve ny vokatry le ataontsika hoe zay lazainao hoe fikorotana anatin'ny mouvance TGV sy mouvance Ravalomanana amin'izay fifanarana miafina zay. Fanohy amin'izay ihany Frank Ramarson ny makasika ny fionana tampony ny firenena mikambana efa tokony anainga ny Flora Joel ahoana ny hevitry ny Courrier de Madagascar. Io amin'ny 24-25 io tena
ataontsika hoe milafiny fivoriana faratapiny hoeny kangamba izy ngamba miandro an'izay daty zay fa sa miandro avatrafa satria araky ny fantatra koa dia tsy maintsy izy kabary amin'ny congrès-ny amerikana ka atao misy resaka visa resahana momban'io hitao zany fa izy aloha any amin'ny New York aloha programme ataony fa ny ho any ivoaka ny New York ave zavatra hafa anazy satria miankina amin'ny visa zay azony na satsy azony azony mikabary am'izay hoe amin'ny congrès américain. Eo amin'ny lafiny toekarena mahakasika ny resaka solika Frank Ramason nanomboka nampiakatra ny azy koa zany zao reo ny orinasa fitsinjarana solika nanomboka tamin'ity herinandro ity mampametra-pantanina maro moa mahakasika an'le hoe rehefa miakatra ny vidin'ny solika any ivelany dia manaraka an'izay koa ny fiakarana eto amintsika fa rehefa midina kosany any dia tsy hita taratra izay fidinan'ny solika eto amintsika izay ohatrohatry ny ahoana no nazavan'ny Corée de Madagascar. Efa niresatsika matetika angio satria miakatra ny vidin'ny solika dia misy fiatraikany eo izy raha midina dia hitanao ihany fa betsaka ny contingence izy betsaka ny paramètre tsy maintsy jereo anatin'izay ary koa le raha hitanao tsara fa efa amika rotono zao tsy afaka napiakatra amin'ataontsika hoe vérité des prix ny trandraka ny ataontsika pétrolier zany distributeur ny zava-misy manko dia ny hoe mitaraina re pétrolier tsika ro compagnie eto amintsika fa hoe tsy mifanaraka amin'ny vidiny tena izy ny vidiny solika kehitriny ary izy dia mangataka foana hoe 10,000 ariary ny fisondrotana tokony atao fa tsy nekeny fanjakana dia nanao fanjakana nanao subvention le subvention nefa ampy amin'ny ataontsika hoe manesina an'izay satria subvention tsy maintsy koa zany fa ronako zany mana difficulté le compagnie pétrolière aminay tsy alohan'ny fanjakana ny TVA zay tokony averina aminy eo ihany koa zany le hoe resaka nozay dia tsy mahaloko an'le vietra zay tokony aloha amin'ny TPP ny compagnie pétrolière dia misy fiatraikany zay amin'ny fanaovana lalana ka io mantsy le hoe resabe manko tao jovenage kalana tsy nety napiaratra compagnie kely ngereo mihoatrany Total Shell donc zany tsy maintsy zany na ty na tsy fitirony tena very vola amin'izao kotsizao ka mety nanao résistance any mety hoe resaka amin'ny ataontsika hoe fitonam-panjakana hoe zay mahavita ataontsika hoe mampijanona ny vidiny solika amin'izao prix zao hita ihany fa rehefa mandingy fitseforay vola an'izay revolance tapany zao nisy négociation tamin'ny Total hoe ampidinina ianareo fa tsy afaka aharitra an'izany koa tsy kely ny trésorerie kalana sy Jovenal mihoatra ny reto Shell sy Total ary Shell Total afaka ataontsika amin'ny teny frantsay hoe mandidy ny fanjakana zay misy eo anatin'ny amin'ny tany zay misy azy hoe zao ny vokany ka hitanao tsara zany zao anaraka izy dia ninona zany zay hoe négociation ataon'ny fanjakana hita zany fa ny compagnie multinationale mbola matanjaka ihany amin'ny tany ohatrany Madagasikara. Fanazana zany tsy mitovy le vidin'le fisondrotana ho an'le orinasa mpitsinjara solika eny amin'ny station zany zay le tena fifaninana eo zay ny fifaninana zay dia hitao satria le olona any amin'ny station service koa manao an'izay koa mba azon'ny client ary ataontsika hoe le marge ave azon'le station service hoe mahalohany ataontsika hoe ny karaha manao ny charge rehetra zay misy azy ary koa azony tombom-barotra ao anatin'izay vidiny solika zay amidiny zay any amin'ny mpanjifa resaka teknika atao aloha zany fa tsara fatarina ihany hoe firy zao no station zany service ataontsika hoe afaka zany zao miatrika an'izay fikaraha vidiny solika zay ary maolilan'izay dia misy koa ataontsika hoe mitombo ihany koa ny chèque de carburant fanjakana amin'izao fotoana zao zay tokony ngamba fa mandifotra ny trésor public ary koa nefany chèque carburant zay fantatra fa tsy dia fakana lasantsy firy no atao fa atao échange amin'ny ampy zay tokony anara-maso ny inspection générale ny finance na zay moa fiteny azy any Frantsa sy inspection générale amin'ilay hoe ahoana marina le hoe ny ataontsika hoe fitsinjara ny chèque carburant amin'ireo zany ny tômôbilim-panjakana na tômôbily au fonctionnaire zay ampiasana aminy satria rehefa misy ny vacances misy reny fialan-tsasatra dia nivoaka daholo reny chèque carburant tena miasa ka tsara ihany mba ho maily koa le station d'essence amin'ireny satria betsaka koa ny ataontsika hoe chèque carburant miverina tsy voaloha amin'izao fotoana zao. Eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana Frank Ramason raha somary manginginana tsy andrenesam-baovao ny any amin'ny faritra atsimo any eo any koa ny remena bilan tanan-dehibe vao nisy fandrombana amin'iseo ohatra tetsy sabotsina mena tamin'ny banky iray inona no andikany Corée de Madagascar zany efa fantatra hoe fa hoe insécurité tsy fandriampahalemana efa zavatra courant tsika amin'izao fotoana zao satria le fandraisana andraikitra ny fanjakana lasa ny focalisena ny tsimo daholo zay ny teneniko hoe tsy mirery Madagasikara ary zavatra faharoa
fanaky zany izy mangalatra an'le azadiny fa rehefa mitonga ny fotoana ny ataontsika hoe fampilizan-kevitra ny fifidianana dia tsy maintsy misy foana ny fandrobana banky reny tanao tsara barakazy tany baty fotsy folo taona lasa zay barakazy ato vao manomboka mitany mihitsy tao anatina période électorale tsika dia tsy maintsy hitombo foana ny ataontsika hoe fandrobana ro banky reo satria misy zany ankuta remena bila vo afako mila vola anaovana fifidianana zay natokonao hoe tokony mailo ihany nge le fanjakana ary tokony malala tsara taona nge izy aby ro kandida ihany keo ary tokony jerena zany diny ny ilaina an'le hoe fresale loi électorale hoe famatsimbola an'ireo parti politique sy ny candidat tokony aramaso teny zao tsy hitanao ihany fa misy mizara vola hoe atsika misy mangalatra départ eny arbetsaka mangalatra départ satria tsisy olona afaka organe reny senita tokony manao zany senita mbola varina hoe mitako vola mitady vola hoe anaovan'ny fifidianana sorananao Frank Ramason teto amin'ny fandaranao isika androany misaotra anao sineza ary manome fotoana indray zany amin'ny manaraka mandrapitafa ao amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina vahiny ny fandarana ao izitsika amin'ny tian'io ty Frank Ramason talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar